Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL mity fa enina ny volana novambra ity live spécial moa izy. Ny live spécial dia arakaraka ny toe-javatra miseho sy mitranga ary hitranga no andraisana fitenenana fa tsy voatery hoe isan'andro nandray isan'andro izy raha misy vaovao tsara ifampiresahana. Araka ny lohateny zay napetrako tamin'ny maraina le hoe ny souveraineté no fototry ny refondation ary azamidy naftahana le firenena. Nanao tolona tsika teto ary mahitsy be ny teny zay ataonay eto amin'ny gardien de la révolution. Mahita zahay fa namidy le tolona. Tena aloha de lazainy on nous a trahi. Ary tsy afaka ny anaiky an'izany fotsiny zahay hoe namidy le tolona ka hangina am'izao fotsiny. Izahay eto amin'ny gardien de la révolution de miteny hoe tsy misy refondation raha tsy misy rupture. Zay foana nanay ny discours-nay. Ary rupture dia miankina amin'ny souveraineté. Ny zavatra misy eto de zao. Ny fanjakana malagasy izay nifandimby hatramin'izay ary hatramin'izao indrindra tamin'ny faran'izao dia fitondrana eo ambanin'ny fifehezan'ny oligarchie. Ireo antoko politika rehetrarehetra izay nifandimby teo dia pion eo ambanin'ny fifehezan'ireo oligarka reo. Miseho izy ankehitriny amin'ny alalan'ity affaire nga Ravatomanga ity fa c'est la partie visible de l'iceberg. Ka ny zavatra zay tsara ho fatatsika malagasy ilaza zavatra anankiray aminareo eto aho zay mety tsy mbola mahalala an'izany ny maro. Fa eo anivon'ny firenetsika dia iza no mahalala tsika eo Antananarivo fa quadriller na caméra de haute gamme amin'ny reconnaissance faciale l'Antananarivo ray manontolo. Averiko ndray quadriller amina caméra, tsy caméra de surveillance tsotra tompoko fa tena caméra de reconnaissance faciale izay nafahana manaramaso ny fanaramaso apetraky ny oligarque ao Madagascar. Manao projet ny fanjakana hoe ho installé na caméra de surveillance maro Antananarivo pour des soi-disant raisons de sécurité publique, soi-disant. Fa tsy zany le izy ho zaraiko aminareo rehefa vita tila vitia sary anankiray manome profon'izany. Haut de gamme ireo caméra miparitaka iraky ny Antananarivo reo. Zany natonga niny tolom-bahoaka iny tadinareo hoe vitan'zareo no surveiller sy micadrer ny olona. Haut de gamme le matériel satria modèle mavita hatramin'ny reconnaissance faciale, tsara résolution, nafarana avy any ohatran'ny ampiasaina any Chine reny. C'est pas une fiction ni une théorie de complot fa tena marina zavatra lazaiko zao. Filaire ni connexion ampiasaina amin'izy reny par fibre optique. Ary misy karazana switch sy relais maro fa au final mivondrona amin'ny toerana anankiray ny reo caméra de surveillance eraka Antananarivo reo. Raha ho ampiasain'ny police sy ny gendarme marina lazaina fa hoe sécurité de logiquement tokony akaiky an'izy reny ny installation finale ohatra hoe Tsaralalàna, Betongolo, André Fanambojanahary sy ny sisa. Kanefa dia eny Ambohidratrimo no misy ny BTS ny serveurany. Ary ao amin'ny citerne Jirama miaraka amin'ny Orange Airtel. Manomboka eo ny transmission tsy filaire etsony fa par antenne.
misy antenne anankiroa, ny iray mitodika mahazo any Andakana Mahitsy route Majunga, ny iray mahazo any partie Analamahitsy. Entreprise chinoise daholo no nanao ny installation ndreo fa tsy entreprise malagasy. Ny tianao tenenina dia zao, cadenassé ficelé ny économie malagasy. Raha vao misy tady anao etsika sisa dia tonga dia fa sous surveillance tsika. Iza no mifehatsika zany zareo oligarque, les réseaux ny oligarchie. Aza manofitsika hanao refondation raha tsy reo oligarque reo no trongisina. Averiko indray, aza manofitsika raha te hanao refondation, mon colonel, raha tsy reo oligarque reo no trongisina. Ireo oligarque reo koa nefa mampiasa andreo parti politika am'izao fotoana zao. Ary reo mijape an'ilay tolom-bahoaka amintsika miteny ity. Noho zany dia matsiaro voafitaka zahay. Namidinareo tamin'ny raha roa zahay. Ho avy zao ny Union africaine sy ny SADC. De eto de fa miteny sahady zay hoe iza ny olona ho asainareo anao dinika am'ireo olona reo. Reo mpanao parti politique reo ve? Zay fa malala ny fomba fanaonareo rehefa misy SADC sy Union africaine nanomboka tamin'ny 2009, 2002, 2009 fa mandeha ny malety malala an'izany ny concerné eto. Ary reo agent Union africaine reo mialatsiny fa lazaka eto zany dia io ny fikaraman'ny zala rehefa misy crise politique. Zay tsy mahatoky an'ireo. Satria na ny fomba fitrievana sy ny fisélectionnevana ny olona hanatrika an'ilay fikaonandoha soi-disant fampiavana pirenena hampandehan'ilay firenena efa sélectionné d'avance ary olona efa vendu daholy ary ambany fifehezana reto oligarque reto. Anisan'izany nareo amin'ny parti politique. Malahelo aho miteny eto ary tononoko ny anaranao Madame la ministre miandraikitra ny refondation de Madagascar miaraka amin'ny colonel. Fa manao poste ianao sahady tonga de manipulation amina tahotra ampitahoranao anay vahoaka hoe tapaka fambatsim-bola raha vao miala amin'ny communauté internationale. Communauté internationale iza? Zay foana zany le matraquage fampiasanareo mba hahatonga anay hilefitra. Donc zany raha azoko tsara, nous devons nous vendre comme des putes. Mialatsiny am'le fomba fiteny. Je suis remonté, je suis en colère là. Les vahoaka malagasy zany, on va encore se vendre comme des putes. Ny malagasy tomboky tsy prostitué. Tsy varo tena zahay. Ka tsy anareo olombitsy, oligarque, mpanao politika, no hivarotra ny tolona zay nataonay teto. Io zany de miantso ny vahoaka malagasy hoe voafitaky tsika. Voafitaky tsika. Ary hoentina any amin'ny abattoir atsika. Ho vitavita matimaty fahatany zanatsika regny. Ka de eto zay raha sincère ianareo amin'ny Union africaine ho avy io. De zay de mangataka hoe iza avy ny acteur hanatrika an'io fiaonana amin'ny Union africaine. Fa raha mbola ianareo mianakavinao, zay tsy anaiky an'izany. Satria nareo vendu daholy. Vendu amin'ny malette. Anome ohatra anareo fotsiny aza veriverenareo zahay. Ohatra fotsiny zao. Iza ny tompony CGA, cabinet d'audit ny Ravatomanga. Lehibe nantoko politika anankiray ao Madagasikara dia Rajaonary Mapianina. Amin'ny fomba ahoana mo mialatsiny tsy manana eritreritra tsy resaka hoe manaratsy olona. Amin'ny fomba ahoana no fieritreretana fa tsy manana conflit d'intérêt ny cabinet d'audit manoloana ny patron anao. Amin'ny fomba ahoana? Expliquez-moi comment vous pouvez m'expliquer tsisy ny conflit d'intérêt ao anatin'izany. Soit disons sincère ianareo, ok. Fa possible ve za zao karaha mainareo? Dia za ve ny hamely ny patronko? Kapokako tsy simako zany e. Exemple ray fotsiny zay. Mbola isy article ho avoakanay koa gardien de la souveraineté miaraka amin'ny mpanao gazety aty apita.
Tianao tenenina hoe ampy zay famitahana vahoaka zay. Niveriverenareo oatra zazakely mihitsy zahay. Neverinareo fa sanana moa zahay ty. Ka vitavitanareo ao amin'ny bureau-mpanjakanao sy any amin'ny toerana fanaovanareo lanonana sy fetifety, any amin'ny fanaovana inona moa ty fanaovanareo fety mianakavy ty, any amin'ny fanaovanareo golf, any amin'ny fanaovanareo fetinareo soirée privée any, dia vous partagez le gâteau. Donc zay zany eto dia miantso ny vahoaka malagasy aho hoe mila mitaky tsika minimum izavy ny acteur hiaona amin'ny Union africaine. Fa tsy vitanao ministère ny affaires étrangères fotsiny ty de hoe modimody atsona kely solitenan'ny HVM, solitenan'ny TIM, solitenan'ny MFM, solitenan'ny tsy haiko izy daholo, de nefa tsy ao anatin'io zahay zay tena nitolona lazaiko nitolona eto zany le vahoaka tena vahoaka omeo garantie zahay hoe tena sincère sy honnête ilay fisehoanan'io fa tsy famarotanareo ohatra tamin'ny 2009 tsika nalala daholo zavatra natao tamin'ireny fotoana ireny miaraka amin'ny Garra Siraonana miaraka tamin'ny délégation zay mitapaka tany amin'ny fivorina hafa tonga eto tonga ao Madagasikara hafa ny resaka satria manino voavidy. Ka noho zany dia zahay dia mangataka tsy ny gardien de la révolution ihany fa ny Gen Z tena izy fa misy koa Gen Z mikivasandoka ireo tena mpitolona tena izy no maro anisa raha sincère ny démarche anareo amin'ny fiaonana ny Union africaine. Sinon zay tsy ny cautionné an'io fotaonareo mpanao politika reo io fa zay latsaka andalambe ndray tonga de lazaiko nanay zay tsy anaiky an'io raha vao tsy zahay mpitolona ny maro anisa ao anatin'io délégation io satria tsy amidy ty fireneny ty tsy matimaty fatano io zao vao malina voakako treto hoe maty le zala vao tifitra zay nitezahana mba namelina azy. Ny resaka Dzirama secret de polichinelle ane zany Madagasikara io Dzirama io de tsy voava zany mihitsy raha mbola tsy reo oligarque reo no petafana satria nahoana iza moa no mpanafatra ful afa-tsy Jovenao Madagasikara ary iza ny manana rafindre afa-tsy Galana de raha vao misy mieritreritra anafatra ful lourde de tonga dia ny groupe axiane manao pression makany amin'ny banque mondiale de ny banque mondiale zay tomponareo gouvernement yakofanareo sy le lafanareo io anisany actionnaire ao amin'io resaka rafindre io. Donc zany cinéma daholo no ataonareo reo cinéma. Donc mila révolution mila souveraineté le souveraineté manomboka any amin'ny olona anakiroa ny oligarchie tohanany communauté internationale no problème any Madagasikara. Alors de potsirona ny voamasina ny oligarche izay tohanany bailleur de fonds no mitsetitra any Madagasikara. Donc tsika tsy famitaka eto. Donc miantso anareo vahoaka malagasy hoe tena mitady reo fondation venareo atreto aloha décret d'abrogation fanendrena olona chaise musicale misy afindre tsy ranona tendrena DG tsy ranona partage de gâteau mena bonbon sucette kely sao de mitrifatrifana colonel ranona petraka kely etsy andao ba te on n'est pas dupe les amis, on n'est pas dupe. Ka de raisiko ny teny amin'ny anaran'ny gardien de la révolution zay no sacerdoce-nay. Nous sommes comme les Templiers, gardiens des Templiers. Oui, non, on est en train de nous vendre. Et non seulement on est en train de nous vendre, mais vous nous considérez comme des putes. Oui. Mafy be zany teniko zany, mety ho isy tafitohina hoe tsy tokony teny avoavana mpitandrina fa ho lazaiko le izy satria zay mihitsy izy hoe hoavy indray marina fa tsy maintsy eo ambony latabatra ny fanarahana. Fa ny fanontany hoe izavo no iresaka eo ambony latabatra. Fa raha reo olona reo mpanao politika reo reo ne olona karamain'ireo oligarche reo daholo e. Amin'ny fomba ahoana ny atokisanay an'ireo. Donc zay mila gage, mila garantie avoay amin'ny anao manjery hoe izavy no mpandray anjara amin'ny fiaonana amin'ny Union africaine sy ny SADC. Izavy. Zay ngambany fa tsy janona ela satria mety tsy ampy ny megany malagasy sasany fa mbola mety hiverina matetetika eto tsika raha vao mahazo vaovao fa zay de tsy anaiky hatao tohatra fiakarana
lay vahoaka malagasy matimaty fahatana. Zay ny teninay zay. Ho zarainay io ara-paritaka eto le article navoakany journaliste aty ivelany Antsoatsy, efa avy nanao correction niaraka tamin' zareo aho, fa io tsy maintsy atao tabataba. Rehefa ny eto Madagasikara magnino zao tsy anafinanareo a, misy miteny nareo fa manina nareo tsy miakatra télévision. Efa nanatona télévision ngeza be atao Tananarivo zay, ho dindra lafanina. Na mampametra-panontaniana na nareo mpanao gazety koa aza ve vendu. Iza zany ny patron de presse nareo? Satria ve zay lazainareo fa nous sommes des fous extrémistes ve zay? Gardien de la souveraineté? Mba mody hoe mba résumé aminay hoe le zavatra tianareo tenenao amin'ny télé. Na lany andro fotsiny andray andro ray manontolo na nazava tamin'le mpanao gazety, tsy misy resaka. Tsisy resaka. Donc je me pose la question, même les journalistes, Monsieur Gascaro, vous êtes ministre aujourd'hui. Manomboka amin'ny zavatra kely tompoko. Déconne ianao mahalala ny soratra masina rehefa matoky amin'ny kely de matoky amin'ny be. Hatreto aloha mbola tsy hitanay le liberté d'expression. Miangavo zay mpanao gazety. Eto raha misy mpanao gazety maheno andray a, raiso zahay. Fa hatreto aloha zay de mbola nahazo fin de non retour. Ka efatra zay nangatanay fa mody fanina dolo le rony. Mody ka tsy zazakely zay. Donc efa cadena sesady zany na ny information. Aiza zany le tolle, aiza le tolla. Donc pseudo-tolla le teo, pseudo-tolla. Mais la révolution des paysans ohatra tamin'ny andron'ny Martin Luther, ohatra amin'ny révolution française, tsy maintsy adaboka ny caste, lutte des castes ty zavatra ty satria mametraka tsara zany oligarque zareo ny tompony. Mahavita amin'ny teny mihitsy reo le herinandro de vitanay mampandoalika ny économie malagasy ozy reo oligarque reo. Zareo tsika zany sous otage zao. Et izy aby reo. Donc pour l'instant, c'est pas une révolution, c'est pas stolio mzao io. Fitaka cosmétique namboamboarina pour nous faire croire fa refondation de la République. Et mon œil, c'est pas de la refondation, c'est un jeu de chaises musicales. Ça nous tsetsasetsa tsiaritra ho avokako eto le sary rehefa avy eo ny am'le resaka fanaraha-maso amin'ny alalan'ilay caméra de reconnaissance faciale. Ahitanareo hoe sika neka diazan'ireo oligarque reo e. Ary io le atao hoe nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial aza manofitsika tsy hoe resaka fanjakana manokana fa ny fanjakana privé no mifehy ny fanjakana public. Io Madagasikara io. Le privé no midicté ny loi. Ary zay no mahatonga anay miteny hoe raha vao ny Assemblée nationale fa ireo koa no cheval de Troie ny oligarque. Io Assemblée nationale io tsy matoky anareo zahay. Io CENI io raha vao. Io ACC zay ntononao io mon colonel ozanao tamin'ny volona faly be zay hoe raha vadolo ny androm-panjakana rehetra, le lendemain ianao a rétrograde. Mavarina. De hoe mba hanana légitimité sy légalité de allo ihany ndray tsy mbola mahita teto antany hoe raha voaka ny filazana hoe rava le androm-panjakana, le lendemain mandeha indray le androm-panjakana. Zay le izy. Fa de misaotra anareo nanaritra ny henanay a dia mbola mitoy eo ny dinika atsika raha sitrapon'Andriamanitra. Soa na ndreka tompoko.